Mametraka ho archive document ary ny communication araka ny formule ny UNESCO hoe hazavaina ny sain'ny tanora raiso satria izay haizao koa tsy vitana inspecteur de la jeunesse école fa nanana ndraikitra aminaha sy ny mavambahoaka nandeha nitety andreo pays francophone ohatranazy zao zao parlementaire francophone nahazo tombontsoa tamin'izany tsy vitan'ny kolotsaina ihany sy ny fahaizana sy ny fahalalana fantatra anay ny tokony atao manampy ny fanjakana araka tempo teo zany izay nijoroana eto satria misy institution miantso mba tony eka atsika aloha dia isorako ny malagasy isorako ny mpanao politika ny mpanoa indrindra mangina atsika io satria manaja ny vahiny voninahitra ho atsika zay ka raha misy ny milaza hoe tsisy tombotsoa io a non misy tombotsoa io na izao fifankafantarantsika zao dia efa tombotsoa ho anareo hoe iza moa solavy any mazana mandeha amin'ny boragny ianao a ampahafantariko anao zavatra tsinao fifandraisana zay izay les relations humaines zay zava-dehibe ohatran'izay koa ohatran'ilay signature teo amin'ny lafiny coopération internationale économie zao zao avy amin'ny sud-est afriendriko nany majanga movina moa iny kana depangalana iny enganeka mba hiteraka asa mampimenimena atsika création d'emploi pour la jeunesse olo mpandraharaha et ça ce qu'on appelle carrefour d'idée manao échange amin'izao tanora anao zao raha ohatra ka tsy manaraka an'io espace francophone amin'ny liberté d'expression anao aiza ny ahazahoanao fa document ka izao ny ataon'ny tany any sa mahavita manao stage any ventsika tsy zana raha izy tonga eto fatako hoe izao ny ataon'olo manana talanao gasy tsy mandevona talenta zany spécialiste amin'ny économie amin'ny sport izay nahatonga anay niasa satria zaho avy any ambany voly akatreto amin'izay avidiko zay mba hanazava ny saina tanora fa matetika neny rehefa misy zavatra ohatran'izao io actualité io ny anadinana kenao ve raha tsy actualité tsy amin'ny aba raha fantatra an'izany sadeka oia sy ny namanjany et ça ce qu'on appelle la relation internationale amin'ny lafiny coopération amin'ny lafiny fiaraha-miasa amin'ny lafiny diplomatie izay zany mahatonga anay eto hapita an'izay amin'ny tanora anareo satria anareo tahaiza-panabe isorako anareo tsy vitana mitejy kolotsaina ihany nahitako an'izay fa mitejy économie araka ny manavanana anareo tombotsoan'ny tanora dia voalohany ny fanabeazana anazy amin'ny alalan'ny kolotsaina ohatrany mandeha l'école io hoe leçon androany ohatra resaka hoe pratique de la liberté resaka androany dia hoe asa connaissance managériale amin'ny resaka entreprenariat fantatra an'izay chapitre zay tombotsoa anazy zay ohatra kosa mitena hoe qu'est-ce que la francophonie iara-tantara amin'ny président Léopold Senghor tany nanomboka amin'ny Abdou ina ny message apetraka ny francophonie talohatany angizy io dia resaka hoe culture dans la diversité dans l'unité solidarité ny tany rehetra amin'ny teny frantsay izao izy niova endrika fa amin'ny lafiny économie fandrarahana niova endrika izy amin'izao fa lasiny commercial fifandraisana manatsara an'izay relations humaines zay eto ambony tany